Nesorina tao amin'ny lalàna aout 2024 ifeny fitsinjarana sy ny fitantanana ny vondrom-bahoaka paritra ireo andalana misy ny sata manokana ho an'Antananarivo renivohitra ao komina enina. Rehefa ny filoham-pirenena no nanolo-kevitra ny gouvernemanta hanongotra an'ireo andinin-dalàna miresaka ny sata manokana momba ny Antananarivo tao anatin'io lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana io. Misy mpandraharaha vahiny sy teratany malagasy vonina indray ny orinasa Tiko. Miankina amin'ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana nefa ny momba izany. Vahaolana politika aloha ny tokony arosy raha nambara ny minisitry ny indostria fa mijery ny fampandehanana ny orinasa. Efa nivaha ihany koa amin'izao fotoana izao ny olan'ireo mpiasa ao amin'ny siramana maki. Efatra amin'ny taona 2024 no nisy ny lalàna mahakasika ny fandoavany cyber vola any amin'ny Omda. Tamin'ity taona ity vao niatra izany rehefa nahembotra hatrany. Be loatra ireo vola alohan'ny cybercafé nanivon'ny fanjakana raha ny fitaranan'izy ireo androany. Mienjandroany tady eo amin'ny tompona cybercafé sy ireo avy ao anivon'ny Omda amin'izao fotoana izao mahakasika ny vola alaina amin'izy ireo isam-bolana. Fanatanjahantena, teratany malagasy no voahositra tompon-dakan'ny Frantsa 2024 amin'ny sokajy 13 taona vehivavy eo amin'ny taranja tenis. Maeva Rakotomalala, Zandriny Mandresy Rakotomalala, efa tompon-dakan'ny Frantsa ihany koa teo amin'ny sokajy 13-14 taona sy ny sokajy 15-14 taona. Hatramin'ny androany, tafakatra 720 ireo olona namony ainy vokatry ny tazo Ebola araky ny tatitry ny OMS. Idina ifotony ijery ny zavamisy any amin'ireo firenena efatra ao Afrika atao anatin'ny herinandro ity ny mpandrindra nasionaly ny firenena mikambana. Etsakilany, miantona ny sidina makany amin'ny firenena afrikana efatra ireo ho an'ny kompani pitaterana anabakabaka frantsay. Mikatona manomboka androany ihany koa ny serana mpiara-manidina ao Kenya ho an'ny faritra misy Ebola. Ny andinindinina avy. THB dia manolotra ho antsika. THB Tourmajunga vacances efatra ambin'ny folo sy roa arivo mivasio miroapolo sy fatelopolo aogositra eo am-bô. Hitantsika amin'izany isan'andro manomboka amin'ny 10 ora sasany animation podium miaraka amin'ny foyer ary ny tontolo andro kosa fort économique de Boy. Izoma rang concours misy THB vacances. Izy soratana anarana alefasy ny SMS amin'ny 032 28 085 84 033 76 909 47 034 81 451 19 hatramin'ny 27 août. Voafetra ny toera. Avy eo segoavana miaraka amin'ny Stéphanie Zabotsy kosa fampisehoana miaraka amin'ny Liana aran discothèque géante mandra-panahy ny andro miaraka amin'ny DJ Dexta sy DJ Nikili Mano. Miaraka misy kosa dia efa Eurostar THB tsy misy vidim-pidirana. Zay tadiavinao hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Reprise de haute volée sur les chaînes Canal+. Oubliez les succès de la saison dernière. Oubliez les exploits. Oubliez l'injustice. Oubliez la gloire. On recommence tout. Cette année encore, préparez-vous à vivre une saison de football extraordinaire sur Canal+. Retrouvez les meilleurs matchs de la Champions League, de l'Europa League et l'intégralité de la Première Ligue, sans oublier la Serie A et les plus grands moments de la Ligue 1. À bientôt sur Canal+. Dia mbola faly miarabanao tompoky lahy sy tompoky vavy manasanao anaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Notsoahan'ny gouvernemanta hiala ao amin'ny lalàna aout 2024 sy roa arivo ifeny fitsinjarana sy ny fitantanana ny vondrom-bahoaka paritra ireo andalana misy ny sata manokana ho an'Antananarivo renivohitra io maraina io. Niembotra araka izany ny fanjakana manoloana ny tsindrina ataon'ireo solombavambahoaka nandritra ny ady hevitra androany tontolo hatramin'ny omaly. Fantatra kosa nefa fa mbola amin'ny hevitra ny androso izany amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana oktobra ny fanjakana. Fanadihadiana. Nesorina tao amin'ilay lalàna 2024
efatra amby folo sy roa arivo fiain'ny fizarana sy fantantanana vondrom-bahoaka paritra ireo andalana misy ny sata manokana ao Antananarivo renivohitra saingy atao volavolan-dalàna vaovao manokana mahakasika ireo sata manokana commune telo Antananarivo renivohitra Nosy ary Sainte-Marie. Natao izany vokatry ny fitakin'ny solombavam-bahoaka fanovana sy fanotsiny ity lalàna ity izay niteraka ady hevitra be teo anivon'ny fiarahamonina. Nafanadina fanany ady hevitra ary sy taorian'ny fivoriana roandro manintsitra dia ny fanarahana fa ho avoaka anana endrika volavolan-dalàna ray manokana mihitsy reny sata manokana ifeny commune Antananarivo renivohitra sy ireo commune hafa toa ny Sainte-Marie sy Nosy izay ka hoesorina amin'ity volavolan-dalàna ity ary hodiniana amin'ny fotoam-pivoriana manaraka izay ho faritana aoriana. Sambany teo amin'ny tantarany teny mera voalohan'ny Repoblika faefatra ity no nisy volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernement ka nahazo fanankanana betsaka avy tamin'ireo solombavam-bahoaka tahaka izao. Komisiona telo no navondrona io maraina io andiniky ity lalàna ity dia ny fitantanam-bola, ny fanajariana tany sy ny fananantany ary ny fitsinjaram-pahefana. Mafimafy ao anatiny dia mahakasika ny découpage satria ny découpage territorial zany no tena ahitana hoe izavy mety afahana manangana commune Vaovao na district Vaovao na faritra Vaovao na koa ny fananganana ny province dia izay zany ny anisany hoe mafimafy ao anatin'ny commission. Omaly nefa nanambara sady ministry ny atany sy fitsinjaram-pahefana fa manaza tanteraka ny demokrasia ny gouvernement ka izay tapaky ny solombavam-bahoaka tompo-pahefana amin'ny fanaovana lalàna dia kely. Hemitra indray ve ny fividianana be ny tanàna efa-ndrasany maro manoloa ny fiomora amin'ny fanjakana io na dia nanambara azy amin'ny ministra fa ezahana atao amin'ity taona ity izany. Ao amina teny miram-pirenena misy mpanohitra, misy momba ny gouvernement. Aloha hitsara izy zareo. Rehefa hitany zareo fa hoe tena mahasoa ny Antananarivo maro io dia mivote an'izay izy. Rehefa hitany fa hoe tsy mahasoa na sy mpanitsina dia miondrika eo anatin'ny demokrasia koa zay c'est ça la démocratie. Fa ny tena tanjona ho vitaina amin'ity taona ity zany ny fividianana kominaly. Nanahirana mpanao gazety nanangana vaovao teny Tsimbazaza androany satria nandatsy nety nisy ny teny ny akamaroan'ireo solombavam-bahoaka teny an-toerana. Re ihany koa fa ny filoham-pirenena Rajonary mampianina mihitsy no nanoloka-hevitra ny gouvernement isitona io sata manokana mifiaina Antananarivo renivohitra eo ao anatin'io lalàna io. Raha mitombony izany, natsapa avy ny filoha fa nisy fahaditsona tamin'ny famolavolan'ity lalàna ity. Maro ihany koa androandro solombavam-bahoaka, indrindra ireo lalàna teto an-drenivohitra nanambara fa matahotra ny vahoaka ny fidy azy raha sanatria lahany amin'izao indran'izao lalàna avy amin'ny fitondram-panjakana io. Amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fivoriam-beny eny Tsimbazaza miatrika ny fandaniana ny lalàna 820 420 sy 4 mifeny fitsinjarana sy ny fitantanana ny vondrom-bahoaka tsy misy intsony ireo andalana misy ny sata manokana ifehezana ny Antananarivo renivohitra. Fantatra moa eo amin'izay vaovao politika izay fa efa tonga ny tsaitsaika sy nangingina ho maly alina ny filoham-pirenena sy ny delegasiona niaraka taminy rehefa avy taty Afrika niatrika ny fivorian'ny SADC sy ny fahatsiarovana ny antsona hoe débarquement de Provence tany Paris. Tsy misy moa ny mpanao gazety antsona tamin'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena ho maly alina io. Maro anefa ny fanontaniana izay andrasan'ny maro ny hevitry ny filoham-pirenena raha tsy resaka fa tsy ilay baiko nidina nalefan'ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ho an'ny ministra farany teo ny momba ny aretina Ebola ary ilay volavolan-dalàna miteraka adihevitra lehibe ny Tsimbazaza ankehitriny. Fantatra ihany koa anefa fa hamonjy ny fivorian'ny COI any Comore ihany koa ny filoha Rajonary mampianina ny sabotsy ho avy izao. Fampitovina tantana ny vola ampiasain'ny commune rehetra na fametrahana ny fond de péréquation sy ny fanaovana ilay hoe dépolitisation de l'administration na ny fanesorana ny resaka politika eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana no isan'ny fanitsinana napetraka izy ireo. Isan'ny hevitra goavana nisongadina tamin'ny votoatin'ny amendement nataon'ny vondrona politika malagasy miara-miainga ireo. Fanadihadiana. Ny arahan'ny rehetra nanaiky ny tsy fahatombanana teo amin'ny famolavolana ity lalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra natolotry ny gouvernement ity. Na ireo avy amin'ny fitondrana azy efa nanaiky fa ilaina asipantsina ny andininy maromaro amin'io lalàna io. Efa nanomboka omaly ny asam-bomiera sy ny adihevitra momba ireo fanitsina tokony natao ka isan'ny nandray-anjara tamin'izany ny vondrona politika miarady malagasy miara-miainga. Ao asina ny letsony eo Fonds national de péréquation io. Zay aloha lafiny ndray zay. Lafiny faharoa, satria Afrique indépendée
fampihavana-pirenena zay satria rehefa misy tsy fitoviana eo amin'ny commune dia isy ny disadisa ary amin'ny malagasy miaramianka ny tena fampihavana-pirenena dia miaingany amin'ny fokotany miaingany amin'ny commune faharoa hatramin'izay tena anisan'ny tena zava-doza teo amin'ny tany sy firenena dia ny fanaovan'ireo fonctionnaire politika rehefa mahazo ny toerana izy tiako tenenina hatrany amin'ny délégué am-panjakana any amin'ny commune zany a ireo solotena am-panjakana miainga avy any amin'ny fotony any dia mirona amin'ny politika mpitondra fanjakana zay mifandimby eo taorindreo adevitra maro ny aingy mikasika ny fizarana an'Antananarivo commune enina kosa no tsipahan'izy ireo marindrano ilay andininy ao anatin'ity volavolan-dalàna 018-2014 ity ny fametrahana ny ben'ny tanàna fidin'ny grands électeurs na ireo mpifidy vaventy katsikajy politika no fandraisan'izy ireo izany mitsesika amin'ny Antananarivo manokana dia lavinay marindrano ny ametrahana ben'ny tanàna iray tsy voafidy maoka eto Antananarivo renivohitra tsy mety io re olona tsy mety io kajikajy politika no mahatonga ny sasany hevitra n'izay zavatra zay ka tsy azo entina amin'izany raharam-pirenena indrindra fa Antananarivo renivohitra ary mino maromarona fa nimponina Antananarivo renivohitra ray manontolo mihitsy dia tsisy anaiky an'izany nisafidy ny analan'ireo andin-dalàna mikasika ny renivohitra ao anatin'ilay lalàna 018-2014 ny gouvernement androany izany hoe voatery izy ireo tsy maintsy hiverina andinika lalina ireo andin-dalàna rehetra ireo handray an'ireo amandement nataon'ny vondrona parlementaire ireo ve ny gouvernement momba ireo commune tanàn-dehibe sy ireo Antananarivo renivohitra amin'ny fivoriana ara-potoany anteny miara-pirenena no mety ho fantatra ny valin'io fanontaniana io raha ampitso maraina amin'ny folora no ataony fionana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny gouvernemanta tsy tanteraka omaly ariva andinihana sy hitadiavana vahaolana maika amin'ny asandalo any amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy ny tsy fahatongavan'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny ministra ny filaminana anatin'ny teny Tsimbazaza omaly no antony io fanemorana io fanadidina raha antsika amin'ny Andra Arsan tsy tonga teny Tsimbazaza ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ministra ny filaminana anatiny hiatrika ireo solombavam-bahoaka sy ireo tompona andraikitra avy amin'ny mpitandro filaminana hidinika sy andray fepetra maika mandroana fironkatry ny asandalo tao aorian'ny opération coup d'arrêt farany teo tsy ny asandalo any amin'ny faritra atsimo izay nahafatesana zandaro roa ihany no endrika tsy fandriam-pahalemana misy fa dia misy ny asandalo any amin'ny faritra hafa toy ny any Melaka sy ny amin'ny faritany Fianarantsoa manontolo ka mila fandraisana anjara aingana hoy solombavam-bahoaka filohan'ny komisiona amin'ny fiarovana eny anivona teny meera isandrona mpiantso ty fiaonana maika ity alaka misy maraina amin'ny sivy dia hiatrika ny gouvernement zay tariny prime ministre hijery akaiky ary hitondra vahaolana mikasiky ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritany tapaky Majunga asimo Melaky de Fianarantsoa manontolo sy Taramanontolo tokony ho samy tompona andraikitra ny rehetra fa tsy misy afaka mialangalana amin'ny firongatry ny asandalo io maharatsy endrika ny fitondrana tsy fandriam-pahalemana mahazovahana amin'ny faritra maro manerana nosy io ka tsy tokony atao kilalao ny raha-pirenena tsy zavatra anankiray ihany no zavatra fatatsika fa miseho eto amin'ny firenena vao moalomoalo ny filoham-pirenena tonga avy any an-dafy izy misy zavatra vaovao tianao ampitany amin'ireo membre ny gouvernement ireo iarahantsika mahalala koa fa zay tato amin'ny tsy programanay ato amin'ny anteny miara-pirenena kory ary iny isaky hoe ivory araka amin'ny gouvernement io fa vaovao tonga tampoka ny hoe misy zavatra mahafanafana any atsimo any fa afatesana gendarme noho ny fanafiana dalo zany eo anatrehan'izay tsy maintsy dinihana zay efa maro opération nandanena volabe natao hiadiana amin'ity asandalo ity nefa dia tsy nahitana vokatra mahomby zany aloha hatreto sao dia tokony holanina amin'ny fanohanana ny sosialim-baoaka mivantana ireo volabe nolalina ireny ahitana isam-batan'olona tombotry mivantana ka hena mpanao ratsy Roapolo Aogositra saika androany no nanaovan'ny CRN nilay fampionana ireo filoha teo aloha efatra sy ny ankehitriny ao anatin'ny fampihavanany tsy vitsy izany hatreto aloha mitony fialokalofana ho an'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana maro no mahatsapa ankehitriny fa mbola tsy atoato ny ahafahany miverina eto Madagasikara no ny antony ara-politika eto an-toerana fa eo ihany koa ny tsy mbola fahazo toy ny verina eto no ny raharaham-pitsarana amin'ny andry azy etsy ankilany ireo mpanarady azy dia mbola manamafy fa antoka ho an'ny mpitondra ankehitriny ny fanakanana ny fiverenany eto an-tanindrazana fanadidina raha antsika amin'ny herinirina rabary
mety 10 taona ve nijanonandravalmanana marika any Afrika Atsimo 5 taona izay ny lasa mbola makamatatra ny 5 taona manaraka raha tsy aivina efatra amin'ny kabary nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fiananana nataony fa tsy mbola lara-pahamehana ho azy ny olona iray manoloana ny 20 tapitrisa fantatra ihany koa fa nolaviny ny filazan'ny gazety any ivelany iray fa amerina ireo sesitany politika ny tenany ho an'ny mpamakafaka politika tsy mbola azo eritreretina ho atoato ny fiverenan'ny marika ravalmanana noho ny antony ara-politika hatrany. Zany hoe raha ny foto-kevitry ny feuille de route satria feuille de route moa no ifandroitana amin'izao fotoana izao hoe ampiarina efa tsy tokony miara intsony raha foto-kevitry ny feuille de route na tondrotra dia ohatran'ny mbola tsy mamaly an'ilay fepetra ahafahany miverina. Fa eo ihany koa anefa ny antony izay miankina amin'ny marika ravalmanana manokana ity farany izay azo antoka fa mety tsy ho sahiverina eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao. Fa raha ankoatran'ny feuille de route kosa na ankoatran'ny tondrotra dia misy adevitra tsy azo adonoina ny amin'ny hoe fanjakana tan-dalàna ny eto ka misy didim-pitsarana efa mivoaka momba n'ilay raharaha dia verina hoe izay didim-pitsarana izay no tsara ny fampiarana azy. Voatsela ihany koa izay ny Generaly Olivera Kotsafy misitry ny fiarovam-pirenena no nilaza tamin'ny mpanao gazety fa misy didy fampisamborana an-dravalmanana mbola manan-kera ankehitriny ary afaka miroso amin'ny fisamborana azy ny tafika raha toa ka manao antery-miditra eto Madagasikara izy. Raha toa ka baikony ny fitsarana nanao izany ny tafika. Fantatra kosa nefa fa isan'ny fepetra ny faneken'ny ankolavy ravalmanana sy ny fitondram-panjakana ankehitriny ka antony anoanan'izy ireo ny filora Jonary Mampianina ny fanekeny ity farany fa andinika akaiky ny momba ny fiverenan'ny ravalmanana marika. Fantantoka ho an'ny mpitondra ankehitriny ny fanakanana ny fodin'ity filoha teo aloha ity raha nambaran'izy ireo hatrany. Ingy mandio azy satria zao ny Amerikanina fa manery azy tsy maintsy mody sadeko farany teo ary ny financement tsy miendra reo raha tsy tonga dia asa tsy atao fanjakana vonoana fe mivahoaka sara valmanana tsy tonga tokony atao maromaro regny amiko izy raha io no alohana ampidena fotsiny izy raha misy mampiay azy surveillance surveillance dia fa ça va. Azo antoka aloha izany fa mbola sarotra ny fandidina ny fiverenan'ny ravalmanana eto an-tanindrazana. Efa marany koa anefa ny resaka fampihavana-pirenena efa niaingy saingy tsy mbola hita izay tena marina hatreto. Raha tsy aivina androany no daty napetraky ny CRN nikasan'izy ireo nampianana ireo filoha 5 mirahalahy saingy tsy mbola feno ny fepetra nahafahana nanao izany ka tsy maintsy ahembitra amin'ny fotoana tsy mbola fantatra indray. Vondry tanàna 300 ankehitriny no misy mangataka mba atao komina raha ny antota taratasy voaray ny anivon'ny antenimera-pirenena voafaritra ao anatin'ny lalàna mifeny fitsinjaram-pahefana hatramin'izay ny fepetra samihafa ahafahana manangana komina iray miankina amin'ny fahalanina na tsy an'io lalàna vaovao io no andinihana izany fifampidinihana izay tsy maintsy arahana amin'ny ministeran'ny aditany manoloan'izany mangataka fampitoviana lenta ny komina rehetra eto Madagasikara ny teknisianina fanadidina rahantsika amin'ny nandriana Radjonson. Ao anatin'ilay volavolan-dalàna no volavolain'ny gouvernement ankehitriny raha ny komuna an-tanan-dehibe manokana ponina miisa 2 alina no tsy maintsy ananany toerana iray atongavany ho komuna raha toa ka 5 izany tamin'ny alalan'ny lalàna teo aloha. Ankoatra izay afaka mizaka eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny tanàna antsoina hoe fitsinjaram-pahefana ihany koa. Tsy mbola mafy tsara ny etra miditra aminy anefa ny komuna maro eto Madagasikara antony hijaban'ny fanjakana amin'ny fitantanana. Ankehitriny tsy manana sivana mazava ny fanjakana amin'ny fahaiza-manao ny komuna lasa mitodika amin'ny fironana politika noho izany ny fanampin'ny fanjakana ireny komuna ireny. Izay zany mahita raha tena namboarina ty texte ty tokony tsoahana le resaka commune urbaine sy commune rurale fa tokony commune fotsiny no etsona ny commune eto Madagasikara. Commune Tanjombato fotsiny ohatra no resahantsika efa misy ny zone industrielle soavina aneo anatin'ny commune Tanjombato efa tanàn-dehibe io en voie d'industrialisation ary raha nisy amponina ao anatiny sy ny zavatra misy ao anatiny angamba tsy de misy hoe misy fambolena tsony efa zavatra secteur secondaire daholo no ny olona ao anatiny eo ary ireo olona reo ny akabetsahary miaka raha eto Antananarivo renivohitra miasa de mody ny arivo ka izay ve no metrahana an'le commune urbaine sy le classifiena azy io commune rurale sarotra be zany amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny komuna ambanivohitra kosa ny fiarikarena ara-pambolena sy ara-piompiana na ny vocation agricole no amaritana azy ho komuna. Ny zava-misy anefa efa mihoatra lavitra io fepetra io avokoa ny komuna eto Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy Tanjombato, Ivato ary Itosy ho an'ny komuna manodidina Antananarivo. Etsakilan'izay nefa amanjatony maro ireo antota taratasy mpangataka komuna miantona
ao amin'ny anteny meram-pirenena. Zavatra nampalelona nandritran'izay dia hoe mana commune anankiray azy zany any Ambatomangany atao hoe Tsimadilo. Io zany nivoiziko hoe tena mba hoana fa efa ela loatra jalindra bokolo fa lavitra loatra 25 km andehanany sasany ny ankizy andeha hianatra amin'ny toerana anankiray. Zany ny problème tamin'izany hoe aloha zany fa mino fa ho azoko ny ahako le Tsimadilo fa le izy fotsiny hoe mba tokony hoe le fiainam-bahoaka manontolo dia ireo commune telonjato zay mijaly ireo mba mila fampandrosoana ireo ny tokony voiziny ireo fa tsy resaka Antananarivo zany. Commune miisa 770 sy 150 ankehitriny no misy eto Madagasikara. Andrasana noho izany ny fandaniana ny lalàna mifeny fitinjara-pahefana eny Tsimbazaza. Idy faran'izay niteraka resabe tety antoerana. Adihevitra lehibe ihany koa ilay fisarazarana n'Antananarivo hoenina izay notsoahany gouvernement ka olanina amin'ny fiovoriana ara-potoana amin'ny volana Oktobra raha ny vaovao voaray farany. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray, misy mpandrarava iny sy teratany malagasy vonina indray ny orinasa Tico miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana nefa ny momba izany. Fa olona politika aloha no tokony haroso raha nambara ny ministry ny indostria fa mijery ny fampandehanana ny orinasa. Efa nivaha ihany koa amin'izao fotoan'izao ny olan'ireo mpiasa ao amin'ny siramana-maky fanadihadiana. Na dia efa tafatsangana aza ny komite interministériel izay andinika mikasika ny hetra tsy mbola voalohany orinasa Tico sy ny fanonerana ireo simba tamin'ny fitsiketsehana tamin'ny taona 2004, mbola lavitrezaka ny famerenana ny fampiodinana ny orinasa. Efa mandrangaranga sahady anefa ny mpandraharaha vonina indray ny orinasa roa andro taorian'ny fitsiriana nataon'ny ministry ny indostria Julietienne tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay lasa teo. Efa nisy mpandraharaha ny kasa iarariasa amin'ny orinasa Tico. Be dia be ny olona miinteresse an'io groupe Tico io na dia sy hoe andravalmanana sony zany izy fa mety misy olona avy any ivelany mety handray azy io fa zany mbola teneniko hoe stapako ny ministère anankiray fa tsy maintsy any amin'ny gouvernement sy any amin'ny présidence ny mahatataka an'izany. Mikasika ny orinasa siramana-maky kosa, ny tsy fanatanterahana ireo teboka efatra amin'ireo 13 ny fanarahana no nitarika ny fitokonan'ireo mpiasa sy ny vadiny. Na dia efa voavaza ny olana amin'izao fotoana izao, niteraka fatiantoka ny tsy fiodiana ny orinasa tao anatin'ny efatrandro. Nisy perte le izy aloha marina fa nisy perte satria le kanina tapaka teny amoron-dalana zany amatona maromaro simba potika loteny fotsiny dia ny magasin de stockage efa nanomboka feno satria le camion m'évacue an'le siramamy tsy afaka niditra sy ny sisa. Zay zany tena hitako hoe tena perte saiso an'le orinasa tao anatiny. Mahery ny 10 tapitrisa ariary izay fatiantoka izay raha ny tombana nataon'ny ministera ny indostria. Eo amin'ny 7 taona isa-taona kosa ny farivokariny orinasa ity. Efa miverina amin'ny laony nanomboka tamin'ny alahady lasa teo ny fampiodinana ny orinasa, nidina teny fotony nijery ny zavamisy ny délégation avy amin'ny ministera tamin'ny farany ny herinandro iny. Mienjandro ny tady eo amin'ireo tompona cybercafé sy ny avy eo anivon'ny omda amin'izao fotoan'izao mikasika ny vola alaina amin'izy ireo isam-bolana. Ankoatry ny hetra, 2 ariary isaky ny solosaina iray isam-bolana no alainy omda amin'ireo cybercafé. Etsy andaniny, milaza ho matiantoka ireo cybercafé akany izany vola izany. Ny omda kosa etsy ankilany manambara fa lalàna misy maneran-tany no ampiarina ary tsy voaizao no misy izany eto Madagasikara. Nisy ny famorin'ny fikambanan'ny cybercafé androany nanehon'izy ireo ny etaetany. Be loatra ireo vola alohan'ny cybercafé nanivon'ny fanjakana raha nambaran'ny tompona cybercafé iray androany. Isa-taona manodidina ny 2 alina sy 1 hetsy ariary ka hatramin'ny 4 alina sy 3 hetsy ariary ny hetra alohan'izy ireo. Raha ny nambarany tsy tokony hisy tsony ny vola alohan'izy ireo akoatr'izay. Normalement zay zany mba mangataka amin'ireo fanjakana ireo. Maninona moa raha tena hanao fanadiovana marina? Raha menga avy any amin'ireo le piraty amorona rehetrarehetra eny satria misy mandefa iry. Zay zany efa misy le fourniture d'accès internet zany hoe ny tsetretra mba tsy hananarana ditabe tokony hany no angalana lesa. Tsy zakan'ireo cybercafé ny fandoavana ilay vola 2 ariary isaky ny solosaina iray isam-bolana. Miteraka fatiantoka ho azy ireo izany. 300 eo ny isan'ireo cybercafé manara-dalàna amin'izao fotoan'izao ary mivondrona ao anatin'ny fikambanana. Isan'ny mampitaraina ireo cybercafé ny fahatapahany jiro sy ny connexion matetika. Manomboka amin'ny ariary 100 ihany koa dia efa azona internet amin'ny finday. Efa nisy ny fangatahana fihaonana teo amin'ny omda sy ny ACIBIMAD na ny Association des cybercafé et internautes de Madagascar. Ho andreto farany, tokony hisy ny marimaritra iraisana.
eo ambany fifehezan'ny ministera satria ministera no nameanay le mission hoe fruit ny cyber dia asioa ampidirina anatin'ny association dia manaovanareo vola afaka alohana andoavanareo an'io ohatrina le proposition na vola zany tokony aloha amin'izy io zavatra io. Manodidina ny iray alina ariary isa-taona isaky ny cyber no angatahanyity fikambanana ity aloha. Tsy ekeniny avy eo anivon'ny Omda kosa nefa izany tolo-kevitra farany izany. Fiarovana ny zon'ny mpamorona no tanjona ka tafiditra ao avokoa na hira, na horonan-tsary, na asa soratra na sary. Tsy voatery amin'ny radio sy tele ihany no anaovana izany, fa voakasika izany avokoa ny fitaovan-tserasera rehetra raha nambarany avy eo amin'ity sampandraraha ity. Eo dia reny zany amin'ireny indray karazana sondage no ataony Omda zany hoe inona ny tena nampiasain'ny olona tena nandeha ohatra raha resitsika zao ny cyber rehefa avy eo fotsiny Omda hoe manana hoe inona ny site tena ny contrôle site artistique site scientifique zany nalefa tao amin'ny io cyber eo ohatra zany dia avy amin'iny no répartissena le itsinjirana zany ilay zon'ny mpamorona izay nitakina amin'ireny cyber ireny. Efa tamin'ny 7 septambra 2024 no nisin'ity lalàna laharana 510 bara 100 mifeny cyber ity. Nisy anefa mifangatan'ireo cybercafé ny any amorana ny fampiarana ity lalàna ity. Fanetanana ireo cybercafé no efa nataon'ny Omda hatramin'ny taona 2017. Vokatry ny krizy anefa dia tamin'ity taon'ity vao nanomboka nampiarina izany. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray. Mpamily iray no tsy tapopoka nanao spesiala nitondra ny tokon'olona maromaro saika hoe hiazo any Antsohihy izy io. Nitondra fiara Mazda iray ny 17 Jolay. Efa iray volana sy herinandro anefa izao. Tsy nahazona vaovao io mpamily io. Ilay fiara nentina nefa efa niova loko ary ireo mpandeha nentina efa tsy hanaovan'ny zandary fanadihadiana intsony. Fanina ny kooperativa sy ny fianakavian'io mpamily io ankehitriny hoe inona ny tena zava-nitranga. Namory mpanao gazety izy ireo androany. Fanadihadiana. Tsy ny loko manga ity fiara Mazda ity 10 herinandro lasa izay. Fotoana izay niangenan'ny fiara teo Ambodivona nanao spesial. Ity fiara ity sisa no hita tamin'ny olona tsara sitrapo tany Antsohihy raha ny fanazavan'ny zandarmeriam-pirenena any an-toerana izay nanomboka ny fanadihadiana. Olona iray no voatazona ponja ary olona iray hafa kosa mbola karohina amin'ity raharaha ity. Tsy fantatra na maty na velona amin'izao fotoana izao ilay mpitatitra. Ireo mpandeha tao anatiny kosa tsy nahinom-baovao avokoa. Misy karazan'olona eo amin'ny tanàna io minima mafilainga fotsiny. Misy karazan'olona mandribiriby. Misy karazan'olona manarotsarina ny marina rehetrarehetra. Ka amin'izao zavatra miatra amin'ny fianakaviana izao dia manao fanambarana zahay aminareo manam-pahefana tompon'andraikitra ambony hatrany amin'ny faratapony ka hatrany ambany indrindra. Miantso fahendrenareo, fahalalanareo, fanomezana tanana mba hahitanay ny tena marina momba ny tiavanay tsy ity na maty na velona. Raha ny fanazavan'ny fianakaviana hatrany, tsy araka ny tokony ho izy ny fanadihadiana nataon'ny zandarmeriam-pirenena any Antsohihy. Manahy mafy ny ahatafidiran'ireo olon-tsotra nahita ny fiara ao anatin'ny raharaha ireto fianakaviana ireto. Tsy sa manao spesiala kosa hatreto ireo zotra miazo iny lalana iny raha ny fanazavan'ny mpitatitra na afantatra ity tranga ity. Resaka hoe spesiala zany tena mbola mitandrina mihitsy zao ny sofera makany Tananarivo atsy. Izay aloha ny fipetram-bola raisiny dia miankina fianakaviana aloha inona position tondro zareo zany dia teo le filazana le mombambola ihany fotsiny zany satria io na ny olona mitera-tany mipetraka any araka dia mahafantatry ny zavatra io hoe tena misy olona zany eo ambadika io zavatra io ohatra ny tsy fantatra mihitsy zany izay ataony dia izay ny mampiayanay sofera zany nakaiza ary le fatin'le namanay zany nakaiza tsy fantatry hoe ary tsy fantatry hoe ary. Za zao anisan'ny 15 taona ny rahako amin'ny namako io tsy ity izy fa raha izy nanao accident narety olo zao tontolo zao voaka gazety nefa izy zao gazety ngamba tsisy teto namanay io nefa tsy hita. Zay zany mba angatahako hoe mba tokony mba hojerena ihany raha hoe misy sofera tsy hita tokony mba hita nefa vaovao io nandeha. Zay zany mba angataka hoe sofera ve raha accident izy maresaka fa raha ohatra izy tsy hita faty tsy maresaka. Ankoatr'izay, ametraka fitoriana miaraka amin'ny fianakaviana ihany koa ny syndicat-ny mpitatitra manaitra ireo tompona ndraikim-panjakana mahefa amin'ity raharaha ity. Niteraka olana goavana eo amin'ny mpandeha sy ny mpitatitra ny raharaha tahaka izao raha tsy misy ny fanapahan-kevitra entitra sy aingana.
Iakatra amin'ny 12 ny volana aogositra ho avy izao ny saran-dalana. Ny tolotra tahaka ny fiarovana ny mpandeha sy ny mpitatitra nefa tsy zarizary. Tato anatin'ny herinandro ny voan'ity raharaha ity, fitahitanana trano no manjoa ireo mpandeha mihazo an'Antsohihy. Ilana fitandremana fatratra amin'izao fotoana izao ny fampiasana ny message instantané na ny sehatra ahafahana mifampiresaka mivantana amin'ny alalan'ny famelan-kafatra ao amin'ny tambajotra sosialy iray efa tena be mpampiasa eto an-drenivohitra. Misy karazana virus mahery vaika ahitana ny sarin'ny tompon'ny profil iray mandeha any anatin'ireny message privé ireny tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao. Ny endrika isehoany ary raha vao manendrina mikiliky izany ireo mpikirakira ny tambajotra sosialy dia avy hatrany dia mandefa an'io virus io any amin'ny namany rehetra. Mpanao gazety sy mpiasa ny serasera ary mpianatra maro no voan'izany tamin'ity anio ity. Raha ny fanadidina atao mety hanimba hatramin'ny navigateur io virus io na ihany koa mampikatso ny compte iray raha sanatrika sokafana. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana kosa indray, tranomboky tany voalohany eto Madagasikara nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny toeram-pamakiam-boky na ny biblioteka tao amin'ny Fokotany Lazaina ao Avaradrano. 700 boky tao no amin'ny teny frantsay. Boky fianarana 3 alina isan-taona no atolotry ny fikambanana tsy miankina iray ho an'ireo toeram-pamakiam-boky manerana ny nosy. Fanadihadiana. Sady lafo no vitsy ny boky amin'ny teny malagasy na ireo boky fianarana azy. Isan'ny faritra lavitry ny boky ny faritra ambanivohitra toy ny ety amin'ity Fokotany ity na dia ao anatin'ny distrika Avaradrano azy izany. Ambany ihany koa ny tahapahaizan'ny zanaky ny sarababem-bahoaka ny teny vahiny raha mitaha amin'ireo mianatra amin'ny sekoly tsy miankina. Azony rehetra vakiana ireto boky vaovao no omenan'ny Fokotany ireto. Efa enim-bolana lasa izay no nanomboka ny sokatra ity famakiam-boky ity. Efa hita taratra sady ny vokatra izany teo amin'ireo mpianatra. Nisy fivoarana mihitsy tamin'ny teo amin'ny CP 6e zao ndraiky izy ndray tena eo amin'ny salle zay sahirana sy 4 salle ihany nenay seza eo. Dia eo zany no olana aminay zao amin'ny salle. Boky amin'ny teny vahiny nisy 700 n'ireto boky ireto. Tsy mbola misy ny malala tanana malagasy na matso boky malagasy ny tranomboky tahaka izao fa ireo vahiny no miazakazaka amin'izany. Mandringa arak'izany io lafiny io. Zaho vao tamin'ny herinandro nividy boky kely anankitelo kely zay fotsiny. Amena ny zanako la fantatro dia tena lafo dia lafo mihitsy ary tsy vao vidiny le ponina le tambanivohitra eto lazaina mihitsy raha hoe hividy boky ho an'le ankizy. Raha raisina hoe mivohy ny kolotsaina ny boky dia mazava ho azy fa maro kokoa ny boky mivohy ny kolotsaina vahiny eto noho ny mivohy ny kolotsaina malagasy. Ny Fokotany sy ny commune no iandraikitra mivantana ity famakiam-boky ity. Amin'ireo Fokotany 20 ato anatin'ny commune Sabotsinamehana, eto irery ihany no Fokotany misy famakiam-boky toy izao. Tamin'ny voalohany, 700 no isan'ireo boky tato ary eripon'ny Fokotany iray manontolo. Mikasika an'ireo boky amin'ny teny malagasy ny association Trait d'Union dia mividy boky amin'ny teny malagasy ho fanampiana ny mpanota boky eto Madagasikara kanefa tsy afaka mividy betsaka ihany koa zahay fa izay takatry ny fahefana ny vidinay ihany zany fa misy boky amin'ny teny malagasy ihany koa ato ny zaray ny association Trait d'Union. 700 ny isan'ireo boky natolotra androany ary boky vaovao avokoa izy ireo. Efa 14 taona no nisehatra teo amin'ny fizarana boky toy izao ity fikambanana tsy miankina iray ity. Izy ireo no mpamatsy ireo toeram-pamakiam-boky ny Alliance Française sy ny namany manerana ny nosy. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena, tovovavy malagasy antsoina hoe Maneva Rakotomalala no tompon-dakan'ny Frantsa 424 amin'ny sokajy 13 taona vehivavy eo amin'ny taranja tenisy. Fifaninanana izay ny farany androany tany Frantsa ho an'ity tovovavy malagasy ity efa ao anatin'ny ranony fianakaviany ny filalaovana ny tenisy. Raha tsy dia noeno ny taranja tenisy eto Madagasikara ankehitriny, mamiratra kosa isika malagasy any ivelany. Arahantsika ny fanadihadiana. Izy no Maneva Rakotomalala 13 taona voaositra ho tompon-dakan'ny Frantsa eo amin'ny filalaovana tenisy izy androany maraina rehefa nandresy an'ilay Frantsay Ludmila Benchek. Nanaraka ny dian'ny zokiny lahy Maneva amin'izao fandresena izao. Ny zokiny mandresy Rakotomalala izay efa tompon-dakan'ny Frantsa ihany koa teo amin'ny sokajy 13 sy 14 taona sy ny sokajy 15 sy 19 taona. Je suis très satisfaite de ce prix championne de France. Tena fifaliana ho ainy nahazo an'ity amboary ity, efa elany nandriko an'izany satria ny zokilahy efa nandrobaka izany ihany koa. Tena faly be aho. Le gagner, tu vois. Donc je suis trop contente.
efa tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ity fifananana ity no nitarika maneva Rakotomalala amin'ny ankapobeny teo amin'ny vovokaina no nandrombahan'ny fandresena. Efatra amin'ny fiandohan'ny lalao izay naharitra ora roa sasany anefa no efa nametraka ny fomba filalao ny maneva. Azony maneva tamin'ny isa enina no efatra ny seta voalohany tahaka izany ihany koa ny seta faharoa. Déjà, c'était pour gagner le titre, donc... Ny androbaka ny amboarany tanjona mafy ny lalao satria nifankafantatra zahay niara-mipetraka ihany koa sarotsarotra ny lalao iny. On se connaît super bien, on était dans la même chambre à l'hôtel, alors voilà, c'est une super amie. Oui. Fahadisoany ray monja nataon'ny Ludmila Bencheka tamin'ny fiadinan'ny seta fahatelo farany no nandreseny azy araka ny vaovao avy amin'ny Federasiona Frantsay misana ny taranja tenis. Teratany Frantsay roa no mpanazatra ny maneva dia i Mike Martinos sy Gilles Bonem. Mbola mikendry ny avoavo kokoa noho izao ity tovovavy malagasy tombon-daka ny Frantsay ity. Tafaverina eto Madagasikara indray ilay mpanjakan'ny coupé décalé ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato io arivo io i Dr Sakis aritra efatrandro ny fijanonany eto amintsika izay hanatanterahany fampisehoana roa. Ny zoma ho avy izao any mahajanga ny fampisehoana ataony voalohany. Ny 13 aogositra ho avy izao kosa izy no hiakan-tsehatra eto Antananarivo. Ireo vaovao iraisam-pirenena kosa no amaranantsika n'izao fampahalalam-baovao izao. Hatramin'ny androany tafakatra 724 ireo olona namony ainy vokatry ny tazo Ebola araka ny tatitry ny OMS. Idina ifotony ijerin'ny zava-misy any amin'ireo firenena efatra Afrika. Atao anatin'ny herinandro ity ny mpandrindra nasionaly ny firenena mikambana David Nabaro. Etsy ankilany miantona ny sidina makany amin'ireo firenena efatra ireo ho an'ny kampania mpitaterana anabakabaka Frantsay mikatona manomboka androany ihany koa ny seranam-piaramanidina ao Kenya ho an'ireo faritra misy ny Ebola. Fanadidina rahantsika amin'ny France 24. Amin'ity herinandro ity idina ejery fotony zava-misy any amin'ireo firenena efatra Liberia, Sierra Leone, Nigeria ary Guinée ny mpandrindra nasionaly ny firenena mikambana David Nabaro. Nambarany tamin'ny valandresaka nataony fa tanjona amin'izao dieny izao ny ampitombo isa ireo tompony andraikitra ny fahasalamana iasa any amin'ireo faritra ireo. Efa mpamolavolana paikady ny OMS amin'izao fotoana izao hitondrana fanampiana ka nampisa ireo mpitsabo mandray an-tanana marary ary anamafy ny fanentanana ireo mponina. Ilaina izaka be ihany koa izany ankehitriny. Mandritra ny dian'ity delegasion'ny firenena mikambana aty Afrika ity ihany koa dia hisy ny fampiresahana amin'ireo tompony ndraikim-panjakana hitadiavana vahaolana miaraka mba tsy hivadian'ity raharaha ity ho krizy mandringana mponina. Tranga izay mampana ny firenena mikambana hisy fiatraikany goavana eo amin'ny sehatra ny fandriam-pahalemana, politika, toe-karena ary ny lafiny sosialy. Fantatra ihany koa fa vonona an'olon-tanana amin'ny tranga mahery vaika ao andrefany Afrika ity ny fandaranasan'ny firenena mikambana momba ny fanjariana ara-tsakafo na ny PAM eo amin'ny fanohanana ara-tsakafo. Fantatra tsara ny manjony fiainan'ireo mponina mizaka ny aretina Ebola toy izao. Manahy izay ny mety ho fisian'ny krizy ara-tsakafo taorinina lalàna fa tsy afaka mamokatra intsony ireo mpamboly any amin'ireo firenena efatra vokatry ny fianaky ny aretina. Raha ny fantatra olona mahery ny iray tapitrisa no hianaka ity fanampiana ity ao Liberia, Guinée ary Sierra Leone. Fanampiana vonjimaka hianatra eto. Ho an'ny Liberia manokana nanapa-kevitra ny fitondrana fa hametraka toerana fisavana sy fanokana monina roa ho fifehezana fianaky ny aretina any toerana manomboka alina ihany koa no hiatra ny couvre-feu ao amin'ity faritra ity. Tanjona ny anara-maso akaiky ny fivezivezena. Dia iny ihany koa no entina mamarana n'izao fampahalalam-baovao izao. Amin'ny valora sasany no anarahanao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay. Ny tena kokoa samy manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.